salama daholo eo andao andray raha hiresaka ny eo amin'ny tontolon'ny mpanakanto isika amin'ity video anankiray ity. Efa matetika moa isika mametra-panontaniana amin'ilay hoe iza tokoa ny rain-janaky ny Black Nadia izay hita amin'izao fotoana izao fa efa lehibe izany zanaky Black Nadia izany ary efa miditra eo amin'ny sehatry ny lamozika matianina ihany koa. Maro ny mametra-panontaniana amin'ilay hoe manambady ve sa tsy manambady izany Black Nadia izany. Ka izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tao gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Black Nadia Mama Denja Mama Blindé izay rehetra izay moa dia solonanarana omen'olona an'izany Black Nadia izany avokoa satria fantatsika tsara izany mpanakanto Black Nadia izany tena sady tompony feo no tompony fahaiza-mandihy. Raha tany am-piandohana Black Nadia izany dia efa nalaza vantany vao namoaka hira satria niavaka ny hira izay navoakany tamin'izany teo amin'ny resaka fananana feo izay. Isan'ny mpanakanto tena manga feo raha izany Black Nadia izany. Maro amintsika moa ny te fantatra ny tantaran'ny Black Nadia ary matetika ny tenany dia rehefa miresaka ao anatin'ny interview izay dia lazainy foana fa izy dia niainga avy tany amin'ny tsy misy ary hitantsika amin'izao fotoana izao fa tena efa tafiditra ao anatin'ireo mpanakanto izay azo lazaina manana ny maizy azy no sady manambola izany Black Nadia izany. Mananjanaka i Black Nadia nefa tsy mbola hitantsika mihitsy hatramin'izay fa iza tokoa izany vadin'ny Black Nadia izany, iza ny rain-janaka izany Black Nadia izany ary tsy vitsy amintsika mpankafian'ny Black Nadia moa mametraka an'izay fanontaniana izay ary mbola tsy nahazoantsika valiny tena mafapo moa izany fanontaniana rehetra izany mandraka teny androany. Tsara ihany mampahafantatra fa ny mpanakanto dia tahaka ny olombelona rehetra ihany, miaina tahaka isika olombelona miaina rehetra ary izany mpanakanto izany dia anisany olona mba manana fitiavana ihany ary manana faniriana tahaka ny olon-drehetra fa tsy sanatria akory rehefa mpanakanto ianao izay dia tsy ao anatin'ny resaka fitiavana izay lainga izay fa ny tena marina dia ireny mpanakanto ireny dia isan'ny olona tena be fitiavana ary isan'ny olona tena mahay manaja an'izay olona tiany izay. Ao anatin'ny resaka fitiavana izay hatrany fantatra tamin'ity herinandro ity fa navoaka ny Black Nadia tao amin'ny page officialiny tao ny sariny sy ilay olon-tiany izay nasiany légende hoe officialy. Maro ny nirahaba sy ny rahasoan'ny Black Nadia vantany vao nahita izany satria araky ny fantatsika hatramin'izay tsy mbola nisy fotoana izany Black Nadia izany ka naneho ny sariny sy ny olon-tiany tao amin'ny page-ny tao fa matoa navoakany izany mety itena izay angambany ilay olon-tiany amin'ny fomba ofisialy ka tapa-kevitra amin'izay izy hanaseho an'izany olon-tiany izany ho hitany be sy ny maro horentany horendanitra. Ka noho izany dia mirary soa any Black Nadia mivady izay avy ety Moatagasy mahareta tokantrano ary ainganeka hiterada hiterabavy ary ho ambinimbola ho ambinin-karena ianareo mivady amin'izao tokantrano vao mafana izay naorinareo izao. Mirary ny soa sy ny tsara ho an'ny Black Nadia ihany koa eo amin'ny sehatry ny zavakanto izay efa nampalazanao hatramin'izay ainganeka hiahitomo foana izay ilazanao izay ary tsy hanampahataperana izay laza efa anananao izay. Mbola ao anatin'ny resaka mpanakanto izay hatrany etsy ankilan'izay dia fantatra tamin'ity herinandro ity fa nankalaza ny tsingerin-taona nahaterahany ny mpanakanto Andriambavilanitra Zolisia. Arabaina ny mpanakanto Zolisia fa nankalaza ny fa 430 taonany tamin'ny andron'ny 4 Aogositra 2024. Marihana moa fa mpihira manana ny lazany raha eto Madagasikara sy any ivelany ihany koa izy sy ny vadiny izay Mario izany vadiny defamandry ny mpanakanto Zolisia izany amin'izao fotoana izao. Iza marina moa ny Zolisia
ndao fantaritsika vetivety ny mahakasika ny mpanakanto Zolisia izay. Ny tena anarany dia Soa Nouria Jovial, izay no anarany feno ary teraka tamin'ny 4 Aogositra taona 1990 tao Nosy Belleville ny tenany, fa nonona sy nipetraka tao Ambanja hatramin'ny faha 12 taonany. Nanomboka ny faha 17 taonany indray dia nipetraka tany Frantsa ka hatramin'izao ary matetika mivezivezy eto an-tanindrazana noho ny asa izay sahaniny. Mazava ho azy fa mahazo metisy ny vehivavy satria ny dadany dia indiana ary ny reniny kosa sakalava, ka izay no antony isany tena mampiavaka an'izany mpanakanto Zolisia izany izay hitantsika fa tena manja raha izany mpanakanto Zolisia izany amin'ny ireo mpanakanto malagasy izay malaza amin'izao fotoana izao. Mahafinaritra raha mahita izy roa mivady kely satria samy mpanakanto ary efa mananjanaka moa izy roa ireto amin'izao fotoana izao, ka maro ireo zatovovavy no mba maniry hanambady tahaka ny Zolisia izao fa mbola ho avy ny anjaranareo. Raha ho an'ny mpanakanto Mario manokana izay vady andefomandry ny mpanakanto Zolisia dia isan'ny tanora nanana ny ho aviny raha amin'izay resaka lamozika izay, satria sady manga feo ny lehilahy no tena mahay mihira ary mahavita mampifendrifendro ny tanora izay ao anatin'izay fihirana izay, indrindra fa ireo andriambavilanitra manerina ny nosy no tena taratara amin'izany mpanakanto Mario izany avokoa. Fa raha ho an'ny Zolisia manokana dia efa nisy fotoana izy no vadiny ilay mpanakanto avy any Ambanja iny ihany, Freddy Johnson moa izany, fa tsy anjara moa ilay izy dia ny saram-panambadiana izy roa ka taorian'izay vao nifanozy izy sy mpanakanto Mario ary izao lasa tena nifankatia ary hita fa tsy mifankafo mihitsiny ireto mpanakanto anankiroa izay mpivady ireto amin'izao fotoana izao. Izany rehetra izany dia manam-pirofo fa ny mpanakanto dia tahaka ny olon-drehetra araky ny voalazako teo aloha, tena be fitiavana ary mahay manaja ny olona tiany izany mpanakanto izany rehefa mifankatia, satria iarahantsika mahita sy iarahantsika mahalala amin'ireny hira izay avoakan'ny mpanakanto matetika dia mifendrifendro resaka fitiavana ilay hira avoakan'izy ireo matetika. Midika izany fa zavatra iainana ny ankamaroany ireny hira izay avoaka ireny, fa misy kosa ny zavatra izay hita eo anivon'ny fiarahamonina. Misy ny mahadiso azy araka izany ny filazana fa rehefa mpanakanto dia maditra izay, rehefa mpanakanto dia maro vehivavy, rehefa mpanakanto dia tsy manaja vady. Ny mpanakanto dia isan'ny olona tena be fitiavana ary mahay manaja ny olona tiany. Izay moa masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy, misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa any amin'ny sisy tonga tavatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.